ankoatra ireo tompony andraikitra sy androm-panjakana dia nitsidika ireo naratra tamin'ny fipohan'ny bomba tsy Mahamasina ihany koa tamin'ity androany ity. Libre marche ny antenimie rapirenena. Ny sesy ny fahatongavan'ny tompony andraikitra amin'ny androm-panjakana samihafa sy mpanao politika teny amin'ny hopitaly Achera androany. Anisan'ny tonga nitsidika ireo marary ary nampahery ny arambona ny Libre marche ny antenimie rapirenena ny tarihan'Andriamatoa Jean-Marc Sarakoto Mamonjy. Raha ny fahitana azy aloha dia manalavitra soatoavana mahamalagasy atsika zao zava-misy zao. Manalavitra satria voalohany zany fankalazana ny fitsingeritana filazona fahaleovantena zany dia raha tokony ho izy ary zay ny fanaontsika hatrizay dia anatin'ny hafaliana tanteraka miara-mifaly daholo ny mpiray tanindrazana manontolo satria tsy tonga ho azy ny azaona fahaleovantena fa noho ny tolona vavaivay izay namoizana ny ain'ireo razambetsika teo aloha mitaky niverena zany fahaleovantena zany tamintsika malagasy. Ka rehefa mankalaza ny tsingeritaona dia tokony hiara-hifaly daholo nizaniza raha mahatsapa fa hoe tena malagasy izy. Ny solombavambahoaka ny boribory fahadimy dia nilaza ny tsy fahombiazana teo amin'ny fitandrona ny filaminana. Aminay solombavambahoaka dia mahita izay fa ny fitondrana no narovana zany zavan'andren'olona fa rehefa lasa mpitondra dia afaka manao izay tiana atao zany ny raty dia ireny ny zavatra anseho ka ny fitondrana ve no narovana marina fa ny vahoaka zany tsy voarovana zavatra miseho zany miaraka amin'ny asan-dahalo sy ny dahalo. Ny fianakavian'be ny antenimieran-dola ihany koa dia nanio fiaraha-mony ho an'ny namono ny havana ary nitondra fampaherezana ho an'ny arambona sy ny fianakaviany.